masina ny manazava ary mandroaka izay mety hoendrika fana ratsy rehetrarehetra mitondra rakitra ratsy ao anatintsika. Fa misy fihetsika, misy fihetsehana ao ambadiky ny finoana andraisantsika ny teny fikasana. Dia ao anatin'izay isika senao no iaina finaritra fa ny solutiontsika dia ny mihinan'Andriamanitra, ilay Andriamanitra naina maky ny ranomasina mena, ilay Andriamanitra izay naniraka ny Davida ka nahatonga ny Davida andresy any Goliata be izany rehetrarehetra izany tsy miovy io Andriamanitra io. Misy karazana zavatra eo fiainantsika tsy maintsy mampiasa finoantsika izay vao tafiditra ao anatin'ilay planina an'Andriamanitra. Amin'izao vaninandro izao zany tsy fotoana ny tahotra izao, tsy fotoana ny orooro izao, fa fotoana inoantsika an'Andriamanitra, zavatra mitranga foana, fa ny finoanao an'Andriamanitra no aoka hanampy anao hiatrika an'io zavatra io. Tsy miandry anana, tsy miandry hoe eo am-pelantanana ny finoana, fa mahatoky ny teny fikasan'Andriamanitra. Ny fiangonana dia tsy mahavonjy, fa ny fiangonana dia fitambaran'ireo olona voavonjy, na hoe fiangonan'ireo olona izay mino an Jesosy, satria ireo olona izay mino an Jesosy ireo no voavonjy. Ny tena kristianina dia izay fantatry Jesosy. Izany hoe ny vavaka zany dia tsy izy zavatra teneniny vavan'ny olona anankiray no tena atao hoe vavaka, fa izay zavatra ao am-pon'ilay olona ka teneniny vavany izay no vavaka kasitran'Andriamanitra, ary izay no vavaka henoin'Andriamanitra. Satria ianao ilay fototra iolena ny tokantrano no angatahako hiditra ny sehatra andamina ny disadisa, na eo am-pivady, na eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, na eo amin'ny zanaka samy zanaka, fa aorianan'izao vavaka izao dia manomana fadresena, manomana hoaverinao amin'ilony fiadanana, hoaverinao amin'ilony fitsarana, hoaverinao amin'ilony fifaliana, ary hoaverinao amin'ilony fahasalamana, hoaverinao ndao hiaraka amin'ilay nandresy izao tontolo izao. Mety tsinitsininy ianao, za ihany koa mety tsinitsininy, mety hoe zéro, fa zao eo alohan'ilay zéro misy anankiray, Jesosy Kristy, ilay mpanjaka sy tompony tompo, eo akaikintsika izy, mitondra antsika ho amin'ny voninahitra, mitondra antsika ho amin'ny fandresena. Tsy zéro ianao fa 10 zany. Raha ohatra ianao ka mila namana tsara dia ozy izy hoe Jesosy aloha atao namana tsara fa andao sa hitory amin'ilay olona hitanao ery an-dalana ery, hoe hitanao hoe ohatran'ny manerana hoe tokony resahako tsy olona izy. Efa ty ilay lalana nametrahan'Andriamanitra anahy, efa ty dia ty rosokatra amin'ny farany, dia maninona ianao ny abandonné? Tsy mbola fotoanan'izany izao, ary tsy ho fotoanan'izany mihitsy izao, fa vitanao io. Hallelujah, my testimony song.